Commune vaovao zany tafiditra anatin'ny projet dia ambatona Fimafotsy Sosolofa izay misy foto-drafitrasa anankiray mivavana be andro indray no aminy dia ny lalana mampitoy ny Soavimasoandro mandeha Lanera mandalo ambatona Fimafotsy ny mivoaka ny vato taran'irony da anisan'ny zavatra tena mivavana mihitsy zany amin'ny projet présidentiel io. Mialoha ndraiky moa dia mbola misy projet présidentiel anankiray koa hivato dia mahazo any Ambohidratrimo iny dia eny ampisafanam-boto Manjaka dia mahazo amin'ny boulevard de l'Europe. Izay zany ny fikambana be ny tanàna zany dia anova zavatra ny hiezaka zany zay mola voalalalana ao atoto-dalàna nivon'ny anteny miram-pirenena satria nandrasanay 2010 taona tsisy nieritreritra mihitsy mba hoe statut ny be ny tanàna ary zay dia efa anisan'ny tapatapahako foana hatramin'izay fa dia mampionana zany zay fa tsy maintsy hanao izay isiny io statut ny be ny tanàna io. Ny azadiny dia zao ny be ny tanàna zany sy ny président républicain ihany mandrapitsangany région sy ny province zany dia ireo ihany no élu exécutif zany hoe njareo ireo zany dia tena dangereux be ny asany. Voalohany tsy nianatra an'ilay asa fa tonga nefa tsy misy minité zany hoe tsy voaharo mihitsy raha efa tianao enjehana ka zay zavatra ihany tsy maintsy ho angatahana fiovana kely amin'ity fitantanana firenena vaovao ity. Manaraka indray ny tanjonareo zany dia hiezaka izay satria nandritra ny 2010 taona zay mitabataba foana sao dia tsy mety ny fomba fanampiana ny commune. Ny antony dia zao atao hoe fanampiana dia zavatra misy no ampiana arakaraky ny kelin'le zavatra misy zany no tokony alehibe n'le fanampiana. Fa ny eto amintsika somary ny contraire an'izay arakaraky ny haben'ny commune no mahabetsaka ny fanampiana zany hoe tsy dia tena logika loatra zany. Ny mety misy iteny zany hoe anka ny asa sahirana be sy ny rehetrarehetra alohan'ny ilatsahanao vidiana dia tokony fantatrao ny toerana ilatsahanao vidiana dia efa tokony manana vinavinana asa be dia be zao zany hijerevana ny hoe inona ny asy ny tsy mety asy ahoana fomba narenana azy ny efa mety asy ahoana fomba natsarana azy sy ny rehetrarehetra fa tsy hoe tonga eo anao koa vao hoe andeha heritreritra ny zavatra ho tao tapitra ho azy mandaa. Zay zany anisan'ny zavatra tena edina iko hoe mba jereo fa arakaraky ny akelin'ny commune ny tokony anaovana fanampiana fa tsy arakaraky ny hoe isan'ny mponina ao anatiny na ny atanjaky le commune. Au contraire raha ny commune efa matanjaka mba mahavita tena fa ireo le commune majinika ireo ary ireo zany dia hijanona majinika foana reo satria tsara ny alalan'ny vokany zany fa ireo commune majinika ireo io subvention amena azy io dia zaraina ho an'ny karamampiasa tapitra dia miandro manaraka indray zay vao mandray karama ireo dia milalo tanana fotsiny eo. Misy zavatra be dia be zany tsara jerevana ny ambanivohitra zany. Tsika zany mitomany fa hoe décentralisation raha mbola ataontsika eo atapin-tanàna tsirairay avy koa rehefa ampandrosoana dia mbola centralisation zany fa tsy décentralisation. Misy zavatra be dia be tokony novaina misy manantena fity fitondrana ity izay fijerina azy nandritra n'izay roa taona izay dia fitondrana miaina tena miaina betsaka ny hatsapana izany betsaka ny zavatra efa voahova zay efa teneninay na tamin'ny 50 taona lasa ara tsisy efa tsy niteny ohatra meko anareo an'izany fampianarana nareo zao nahita fa mifoanana amin'ny maître Fram atao izay tafiditra andreo fonctionnaire ty ireo fa nandany ny androny nandany fa ny rondoany tao dia vitatreo tsy mahazo mandray maître Fram io ny anisan'ny nanimba ny fampianarana malagasy. Tsy fantatro ho anareo zay efa nitondra taloha za tsy manenjika anareo fa kosa mieritreritra tsy mampandrimandry misy miteny mantsy fa hoe zay tsy fahadisonainy nanao an'io fa fahadisoana ministra tamin'izao diso daholo na ministra na ny mpitondra tafaratapony satria ny zaza hatramin'izao ny lalàna antsika mbola eny taona miditra ny an-tsekoly ho an'ny zaza malagasy tamin'ity zany zao vao recrutena zany zavatra tsy nieritreretiny sainay mihitsy zany hoe isaky mandeha dia 10 000 poste budgétaire tsy mbola nisy nanao an'izany zay nao ataonay hoe fitondrana miaina ity fitondrana miaina ity fa micréer poste budgétaire 10 ary efa problème be ty 10 000 andray mandeha lasa zay 20 000 mbola isy 10 000 andray manaraka
zay tena mihitsy manantena fa tena fanjakana miainky ny tabataba zay hatramin'izay fa maninona ny potiana zaza malagasy any amin'ny CP1 efa eny taona izy vao mianatra CP1 CP2 amin'ny teny malagasy no ampianarana azy mivadika rehefa avy eo any amin'ny CE vadika teny frantsay dia inona zany arina zareo arake mahatsapy tonga any amin'ny CEP sy ny fananana hiditra 6e dia misafidy zany le mpianatra hoe tiangiasa teny frantsay tsy hita intsony sadasada manatsoratra tsy ny teny frantsay ny ratsy na ny teny malagasy ny ratsy fa mifampiarana nylay izy any amin'ny fampianarana ny tena hitanay tsy mety fa tonga ny anana toesaina tena matotsika na teny frantsay na teny malagasy raha iteny azao hoe teny malagasy ampidirany amin'ny fampianarana teny malagasy tokoa ny zanaky mpitondra rehetra dia atsapana izany no mety ampisy ho avy kokoa ny ankizy be dia be zany ny zavatra tena eritreretina fikambanany be ny tanàna ho atao amin'ity anina manaraka ity fa dia misy mananteny zay fa raha tsy mivoana amin'izao lalana lehan'izao ny fitondram-panjakana dia tena za tsy miteny hoe tonga dia ho lasa lavitra be misy Madagasikara fa niarina aloha dia atokisako ary atokisana be ny tanàn'ireo raha ohatra ka zao fietsehana amin'izao fotoan'izao no mitohy ny toetsaina hoentina mitantana firenena no mitohy dia misy manantena fa ho lasa lavitra i Madagasikara ny commune atao anatin'ny district aloha zao dia efa 420 satria efa natambatra Ivato Fresina sy Ivato aéroport tiako marihana fotsiny zay ny tena tanjonay ahafahana mampandroso amin'ny anjara brikinay zany dia mifampiroboroboana ny fitakian-ketra ny fandoavan-ketra fa ny atao hoe commune mandroso raha tena ho ampiarina arabaky teny amin'ny saina tena milamina dia commune mahavita tena zay ny tanjon'izay commune mahavita tena ary tsy havita tena mihitsy ny commune raha tsy tena ara-dalàna ny fandoavan-ketra eo anivon'ny commune tsirairay avy zay dia mazava be mihitsy zay ny fitediavana famatsimboly samy manana ny paikadiny be ny tanàna rehetra fa kosa ny fampidirana ny hetra dia tsy maintsy iraisana rehetrarehetra mihitsy nareo nge zao mety tsy mahalala akory fa io va moa izy amin'ity dia lazaika amin'izao fotoan'izao tsy mampanenina fa izay ireo nge any commune zato isan-jato ny hetra trano sy ny hetra tany nefa ny moyen de pression misy ura d'accompagnement ho an'ny olona tsy mandony hoe tsy hitakory ny anaovana azy ary ny tena manana ny tsy mandoa reo le manana andreo ny tsy mandoa fa ny olona tonotonona le mahantra tena vao maraindy avertissement dia mitotototo manantony ny commune za tsy manenjika an'izaniza ka nisa fotsiny ny zava-misy amin'izao fotoan'izao zany dia efa lalàny mazava tsara azo atao saisie ny fananana rehefa ohatra ka tena ny tsy mandoa ny hetratrano na ny hetra-tany mitoko ny ataonay dia politika fa izay tsy dio ao daholo na ny tim ao daholo ny SVM ao ny mapara ao ny dia be dia be zany na ny aremana nina ao anaty dikan'izany tsy izay tsy mivaky mihitsy tena miray zay 4 ambin'ny folo mera ao anatin'ny district Anambohidratrimo